na dia misy aza ny olona sedrain'ny fandraharana dia manomboka mahazo ny toerana izy ity amin'izao fotoana izao nahazo ny mari-pankasitrahana antsoina hoe prix de l'innovation agricole mantsy Andriamatoa Eric Rajonary filoha général ny orinasa Goanomady sady filohan'ny fivimpamaha ihany koa. Nahazo mari-pankasitrahana antsoina hoe prix de l'innovation agricole Andriamatoa Eric Rajonary filoha général orinasa Goanomady sady filohan'ny fivondronan'ny mpandraharaha malagasy na fivimpamaha ihany koa. Noho ny fombiazana eo amin'ny lafiny fandraharana ary azo atao fitaratra no nahazon'izany nandritry ny andian'ny fahavalo amin'ilay hetsika antsoina hoe les bâtisseurs de l'économie africaine izay nitodisana tany Abidjan zoma 8 aprily lasa teo. Fahasalamana fiarovana tontolo iainana dia famorena hitanao matetika raha Goanomady zany raha vao misy hoe lasa sosialy zay dia militra semitra foana manasa Goanomady azy raha ohatra ka hoe mahita lalam-barotra manasa Goanomady misotra hatrany koa ny hoan'ny mpiasa zany amorony asa bebe kokoa zay le teniko taminareo efa mahatratra efajato ny mpiasa any grotte ka engany mampisotra hatrany koa zany raha ohatra misy ny commande engany mba mahatratra enjaka fitozatoa ny mpiasa ny orinasa Goanomady zay. Manodidina 720 isanjato ny arikariana eto Madagasikara fotsiny misehatra ny fambolena izany hoe mbola ambany dia ambany araka ny nambarin'Andriamatoa Eric Rajonary. Ho fampiroboroboana ny toekariana ary dia nametraka vina Andriamatoa Eric Rajonary fa tsy nisehatra ny zezika fotsiny no hosaniny fa irosan'ny fampiroboroboana ny antanatoam-pamokarana ihany koa ka hiditra amin'ny sehatry ny filière biologique izany hoe hiditra eo amin'ny sehatry ny fambolena mihitsy amin'ny manomboka amin'ny faran'ity taona ity.